Faly miarabanao tafaverina indray eto amin'ny tuto Sonkasy. Ato anatin'ity vidéo ity tsika dia resaka manokana indray mahakasika ny fanaovana balance. Araka ny efa fantatrao mpanakanto hoe mialohan'ny nanaovana ny seho anankiray dia tsy maintsy misy ny fotoana anaovana ny balance. Ny tsara indrindra dia tsy ao anatin'ny andro anaovana ny seho no anaovana ny balance io mba tsy ho reraka loatra ianao fa mialoha ndray andro mialoha na arakarak'izay fanarahanareo. Misy ihany anefa na izany na tsy izany no manao azy mialohan'ilay seho noho ny antony maro isan-karazany. Arak'izany dia tsy misy olona mpijery eo, tsy misy olona ivelan'ny mpikirakira ny feo sy ny artista zany amin'io fotoana io. Ny zavatra misy anefa isika artista matetika tsy mahafantatra hoe inona tsara ny zavatra tokony atao ao anatin'ireny fotoana fanaovana balance ireny. Mampatsiahana ny seta foana tamin'ny izay mbola kelikely tao amin'ny jazz club ny CGM. Seta ny fampizahara tamin'izay fotoana izay hoe ohatry ny ahoana ny fanaovana balance ho antsika musicien. Mitovitovy amin'izay ihany ny zavatra ho zalaiko eto zany hoe zavatra rehetra izay voaraiko tamin'izay nefa ihany koa misy expérience amin'ny maha-teknisiana koa. Ho atoroko anareo ny zavatra tokony atao ho an'ny mpihira sy ny mpitendry. Fa mialohan'izay tsara fantatsika ihany anefa inona tokoa ny zavatra tena kirakirain'ny teknisiana ao anatin'izany. Zavatra tsara ho fantatsika rehetra ny zavatra kirakirain'ny teknisiana any anatin'ireny console de mixage ireny tsy hoe bouton on off sy volume fotsiny no kirakiraina ao anatin'io fa be dia be lavitra mihoatra an'izay fiheverantsika azy. Ny zavatra isa no kitihany dia ny préamplification, ny gain, ny compression zany hoe ny enveloppe, ny manarak'izay ny équalisation dia manarak'izay ny effet izay izy vao mety hijery ny retournao. Na foeziko fotsiny ilay izy mba tsy resahako hoe mbola misy certain be dia be lavitra mihoatra noho izay. Noho izany ary heverina amin'ny mpihira isika. Inona ny zavatra tokony ataonao voalohany raha manoloana an'ilay micro ianao. Rehefa miteny teknisiana hoe manomboka manao balance ianao dia manomboka mihira eo amin'ilay micro. Averiko tenenina tsara hoe mihira eo amin'ilay micro. Zany mihira zany tsy manao hoe isa na ray roa sy ny sisa. Tsy testa no ataonao eo fa manao balance. Manomboka mihira ianao amin'ny feonao normal tsara. Zany hoe tsy manao voix de tête ianao na manao feo karazana feo hafahafa eo fa tena mihira tsara ohatry ny ianao ilay mihira any amin'ny douche ireny izay no ataonao eo mihira tsara ianao. Ao anatin'iny fotoana hiranao iny mety tsy mivoaka ilay feo. Zany hoe mety tsy tonga dia avoaka an'ilay teknisiana aty amin'ny sofinao izy aty amin'ny retour na any amin'ny fasady fa misy signal hitan'ilay teknisiana any amin'ilay console any. Izy efa manana repère hoe atraiza ny tokony hauteur an'ilay voix. Tohizanao tsara ilay hira ary tsy ataonao kamokamo satria misy impact amin'ny son-anao iny rehefa avy eo. Rehefa hitan'ilay teknisiana hoe aiza ho aiza ny hauteur an'ny feonao dia hitan'ilay gain dia manomboka ho sokafany amin'izay ilay fasady. Mety fasady aloha ny sokafany voalohany aza tonga dia maika ianao hoe tsy maheno fa tohizo ny hiranao aloha. Dia manomboka mihira amin'ny karazana hauteur ana feo rehetra. Zany hoe mety manomboka mihira avy aty ambany ianao zany hoe amin'ny tonalité ambany indrindra dia manomboka miakatra arakaraky n'izay hira tokony ataonao ao anatin'ilay prestation. Mety mihitsy aza raha extrait kely anankiray amin'ilay hira izay ho hiranao ao anatin'ilay prestation no ataonao ao anatin'ny balance. Dia arak'izany arakaraky ny hauteur ny feonao eo no ahafahany mijery hoe aiza ho aiza tokony asiana compression raha toka ilaina ny compression amin'ny feonao. Mihira ihany ianao ao anatin'izay manomboka miova ny réglage ireny manomboka hijery ny équaliseur izy arakaraky ny feon'ny olona satria tsara ho fantatrao hoe ianao raha olona anankiray mihira amin'ny micro io dia piste anankiray manontolo anao rery. Ny feonao anefa mazava ho azy tsy hitovy ny hafa mihitsy. Ny feonao mety somary anorina kokoa na mety somary grave kokoa. Zany hoe misy caractère foana zany ny feon'ny olona rehetra. Dia arak'izay no ahafahan'ny teknisiana manamboatra azy. Raha ohatra ka misy olona somary mihira anorina be feony dia ny teknisiana mitady ny fréquence an'iny hoe aiza ho aiza ny tokony esoriny kely mba tsy ho heno be loatra izay caractère izay. Misy ihany koa karazan'olona rehefa mihira dia tia manao an'ilay tse ohatra ilay tsompo hitantsika rehetra any amin'ilay blague ireny. Ireny ihany koa dia hitan'ny teknisiana ireny dia izy ihany koa manamboatra anazy arakarak'izay tokony hanisy DSR kely izy satria raha hitsifitra daholo ny olona rehetra dia tsy fantatra hoe mbola mila Charleston ve ny batteur sa fa ny zavatra tiako lazaina dia izao arakaraky ny fihiran'ny olona eo amin'ny micro
no ahafahana manamboatra sy manatsara ny feoany. Ny zavatra tiako lazaina aza atao ambany zavatra mihitsy ny balance, tongava aloha ary mihira tsara. Aza manao fetsifetsy rehefa manao balance. Resaka indray tsika mahakasika ny musicien. Zavatra voalohany tonga de antaniko anareo aloha ry musicien, iza no nanome théorème hoe tokony atao eo amin'ny atsasany volume. Iza lazao amin'ny commentaire ao iza le professionnel ny teny hoe rehefa manao balance nareo de ataovy midi. Tiako tenena am'le midi zany 12 le volume. Na mampiasa clavier na manao tsy logique zany za de tena amiteny anareo tsisy azany. Ny zavatra tokony ho fantatsika de zao, arakaraky ny marika samy manana ny hauteur ny sortiany. Raha miteny anareo ny technicien de son hoe apekaro volume anareo de apekaro, fa tsisy zany hoe amidi zany. Zao mantsy ny zavatra tsara ho fantatsika, misy niveau andrasan'ny technicien de son amin'ny piste rehetra. Ka raha tsy ampy io niveau io de tsy maintsy apiakatra an'le étage d'amplification izy de anomboka isy feoana rivotra am'izay le préamplification, izy anomboka isy de le son aveo lasa misy rivotra be aty aloha aty. De zany ve de agréable. Tsy tsara zany satria zany dia anisan'ny zavatra manimba sahady nareo. Noho izany misy hauteur na son tokony ilain'ny technicien. Raha miteny izy hoe ataovy au fond de ataovy au fond. Aza mieritreritra mihitsy za tsisy réserve antsony aveo, zay ny antony anaovana balance, zay niveau farany ambany indrindra sy farany ambony indrindra no tadiaviny amin'io fotoana io. Ho an'ny mpitendry clavier, raha ohatra ka mampiasa son PDB anao akoatran'ny piano, testeo daholo, omeo santona an'izay zavatra rehetra zay ile technicien satria samihafa ny réaction dynamique arakaraka le izy. Aka ohatra sika hoe mitendry piano ianao, piano le son de sokafan'ilay technicien tsara ny écu aveo anova timbre ianao ampiasa cuivre ianao anatin'le clavier de marantitra be iny aveo de tsy ho tsara mihitsy le son. Na de mieritreritra azy ianao hoe tokony hoe ny olona tsara le izy, tsy anjaranao no manao an'izay fa anjaran'ny technicien manao an'izay. Zay angatan'le technicien de omeo azy. Akoatran'izay zay timbre rehetra ampiasainao, na mampiasa orgue ianao na mampiasa fond na zay timbre rehetra ampiseho daholo. Ary rehefa miteny technicien hoe tokony ampidinao kely ilay timbre ohatran'izao de arao iny fa zay no tokony atsara. Mitovy an'izay ihany koa ny mpitendry gitara elektrika, rehefa misy timbre ataovanareo manao solo sy ny sisa de iny timbre iny exactement mihitsy no ataovy eno le technicien, mba ho fantany hoe efa misy reverb, efa misy delay ve le timbre anareo ohatry ny ahoana ny hauteur an'le izy inona le fréquence mety tsy fanaraka tsara amina instrument anankiray hafa, mba ahafahan'le technicien mandamina sy mandrindra anazy. De averiko fandroany indray hoe aza fetsifetsy. PDB tsika no fetsifetsy rehefa manao balance. Misy mpihira mody tsy mihira tsara, mody ataony lavidavitra le micro, misy mpitendry mody tsy de tena manome volume tsara satria rehefa aveo tseno io de aveo apekariko io. Ny zavatra tiako lazaina aminareo ny technicien tsy adala. Technicien mahafantatra ny zavatra tokony ataony ary ny technicien nianatra an'io resaka son io izy na nanao formation izy mba ho fantany tsara hoe takiny ahoana ny amoahana an'io zavatra io ho tsara. Raha zahako ny technicien anareo ka omenareo ny volume maximum de compresseko amin'iny hauteur iny le izy aveo ka raha apiakatra nareo de ho vomay kepoko le feo anareo de ratsy be le zavatra misy. Aveo tsika indray no mody anao ratsy maso any amin'le technicien hoe fa ino zany zavatra ataonao zany, ratsy be le son de lasa ratsy aveo le technicien hoe ratsy be sonao nianina, nefa isika tsy mahay manao balance fetsifetsy de lasa manimba an'le zavakanto tokony ho tsara kokoa any aoriana. Azonareo angamba ny zavatra tiako ambara, ny technicien dia mpiara-miasa amin'ny mpihira ary ny mpihira sy ny mpanakanto de mpiara-miasa amin'ny technicien. Technicien tsy afaka anao miracle mihitsy raha tonga eo ianao de anao isa de ozy ianao hoe mety zay de rehefa andeha le izy aveo de le technicien no ratsy tsy izy akory no ratsy saina ao anatin'izay fa mily sika mifampitsinjo amin'ny asa zay tokony ho ataontsika. Misy zavatra niainako zay tantaraiko anareo rehefa nanao balance zay, rehefa nanao installation zay de ndray andro mailoha efa vita daholo ny zavatra rehetra de lay olona anankiray mpihira io tsy lead vocal akory izy fa chœur izy tsy tonga nanao balance mialoha fa le andro treny izy ny tonga ary mialolo kely le fotoana nanomboka fotsiny izy no tonga teo
De rehefa tonga izy de za koa moa ny teknisiana de zay hoe alefa zao manomboka manaova balance. De nanomboka nihira kelikely teo fotsiny izy ohatran'ny hoe isa mety tsy ampy izy raha fa mananina kely izy de za zany mba miezaka miresaka tsara hoe mba mihira mba ohatran'izay satria tsy fantatro mihitsy ny tena feony hoe ahoana mety aminy koa ve le karazana micro ataoko eo sa vao mainka manaratsy ny feony zavatra rehetrarehetra ohatry zany eritreretin'le teknisiana daholo. De ny olona nefa efa nanomboka niditra aoka zao izy fa sao de lany manjeto na ohatran'izay ohatran'ny hoe ataony sangisangy le izy. Miala tsiny raha ianao mahita le vidéo am'zao fa mba ahafahantsika mifananatra le izy amin'ny ho avy. Ny zavatra ohatran'izany ry zareo tsy professionnel satria tsy manaja an'le mpiara-miasa aminao ianao zay efa nanao effort nandritra ny fotoana maromaro nefa ianao tonga eo tsy mi-coopérer akory am'le zavatra tokony ho atao. Za akory tsy miteny hoe rasy le feo avy eo, zay mahafantatra ny asanay fa tsy tena tsara araka ny tokony ho izy satria mbola azonay atao nge ny manatsara an'le izy e. De zany zavatra zany tsy mety zany. Ka zay no ananarako anareo tsirairay avy mpanao gospel rehetrarehetra eo. Zahako ihany koa de tanatin'izany olona tara lava rehefa misy an'izany balance zany de tsisy raha laiko an'izany tonga miaraka amin'ny fitaovana de ohatran'ny hoe zany ho izy. Amboarina saintsika. Raha ho fitiniko le izy ny zavatra tokony ataonareo rehefa manao balance manomboka manao test ny fréquence farany ambany indrindra lalaovinareo ka hatrany amin'ny farany ambony indrindra zay lalaovinareo. Ny timbre rehetra zay tokony ho ampiasainareo de ampiasao. Ny volume farany ambony indrindra dia omeon'ny teknisiana ary ny volume farany ambany indrindra de omeon'ny teknisiana. Ny zavatra tiako lazaina an'izay lay dynamique hoe rehefa mitendry moramora ianao na mihira moramora ianao de ohatry nahoana, rehefa mitendry mafy ianao na mihira mafy ianao de tahaka ny ahoana, manahoana ny distance ny micro anao ho hajainao foana ve zay sa manahoana le izy. Zany zavatra rehetrarehetra zany ny teknisiana anankiray no mitadidy raha ohatra ka 12 nareo de teknisiana anankiray mieritreritra an'izany 12 zany. Dikan'izay tsy misy ambony na ambany ny teknisiana sy ny mpihira fa mifanaja isika, miara-miasa isika de mety tsara kokoa le mozika manaraka. Betsaka ny zavatra tsy voalazako anatin'izay satria niazahana ho atao tsotra kely ty vidéo ty fa raha misy zavatra tianao ampiana na misy zavatra remarque ihany koa hitanao de apetrao amin'ny commentaire ao de ho resahantsika ihany koa zay mety mbola hisy vidéo manaraka raha toa ka ilaina zany. Raha hitanao ihany koa fa ny ilaina ity vidéo ty de afaka mametraka an'ilay j'aime kely ianao mo manasa anao hatrany hizara amin'ny namanao rehetra ho an'ny mpanakanto rehetra na mpitendry zavatra fantatsika ny olona efa manana ny lazany efa mahafantatra an'izany zavatra rehetra zany fa ny olona zay tena mbola ao anatin'ny fitombona no tena mila nyity vidéo ty ka noho izany zarao amin'ny namana aza sahirana mihitsy mizara satria mba hitombo tsara tsika. Ao anatin'izany no ametrahako veloma mandra-pionanareo indray de manaraka indray.